araka ny teliko moa ombien'ombieny hoe manaraka foana aloha hatramin'ny farany ara-dalàna ary tato moa zany efa mifampidinika tamin'ny PDS dia efa nanome izy ny taratasany izy zany PDS n'Antananarivo zany tsy mametrakolana amin'ilay zavatra atao io fa mbola ilay zany miverina any amin'ny préfet satria izy momba filaminana ka tsy maintsy izy zany mbola menany taratasy farany mahatoky io ngamba fa afaka mifatany tsara ngamba ny zavatra natao teto Antananarivo raha mbola mitenana izao nanao zavatra tsisy zavatra hoe mbolina na hoe zavatra atahorana ary indrindra fa hoe ny zavatra atao io zavatra mazava tsisy tsy mahita ngamba ny fahoriam-bahoaka amin'izao fotoana izao na ny fivondrona PNFK dia efa manambara azy ary indrindra ny zavatra farany hitantsika ngamba teny Bongatsara teny Tsimondrano dia mahamenatra satria sanatria tsy 4 mille ireny fa olon-tsotra ireny no tena raha hoe efa nilozan'ny toetrandro ary ny vary sy ny anina périmile alohany malaina foana melomany avady aman-janany ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe iraisana zao zava-mitranga eto Madagasikara zao manerana ny nosy miankin-drindrina raha-tanin-draza zay no ilaina hoe aloha-ambara manoloana ny fitondrana ahitany maso fetraika an'le hery miteny hoe Andriamanitra tsy mijery ambony na mijery ambany ka zany fitondrana zany mitaoko mijery an'le vahoaka mitondra azy tao fitondrana ka raha tsy hainy manao ny antson'izay efa zavatra am'izay fa raha ohatra izy nomena an'izay ny ndramona nampindramona miovaivany io dia tokony mahay miheno izy tsy aleo ve zay satria zao no lazako aminareo io fitsaram-bahoaka io zay izy moa tsy manameloka an'io fa nanaiky ve le vahoaka ampitsahatra ny fitsaram-bahoaka tsy manaiky izy satria zao efa leona izy fa zay zavatra mitranga leona izy hoe tonga atsy dia votsika tonga ary dia zao zay ny mahatonga an'io nefa tsy hiketsika zany satria manala en'olona ahoana moa ny anikena zany ka inona ny tetiavana fitondrana misy foahana ara sosialy ve zay ve ny tetiavana dia mihevitra ve izy any afehany zany tsisy olona tokoka afaka hiambo afefy foahana ara sosialy na explosion sosialy aleo dia zao dia mba aleo ambaran'ny olona isy asokajina faorina mba hazana satria io dia be n'olom-pirenena tsisy loko politika io fa olom-pirenena manam-pagase mampiseho faorina zay mianjady amina amin'izao fotoana